Ianao irery ihany, ianao ihany no nahavita izany. Izy rery no mahavita azy. Tsy misy afa-tsy Jesosy rery no nahavita ny zavatra rehetra. Izy no ivony zavatra rehetra. Izy ilay tokana andrandray ny nofo rehetra. Tsy misy izay manam-pofinaina anam-panantenana ny ombona amindray. Tsy misy izay rehetra olombelona eto ambony tany na iza na izy manantena lanitra ka azo zany afa-tsy amin'ny alalany rery ihany. Jesosy rery ihany. Jesosy androany maraina izay tonga eo tongotro indray mikohoka. Mampanaiky ny ao anatinay ray manontolo ny fiandriananao, ny fahalebiazan'ny herinao, ny mahizy ianao sy ny famindramponao. Sotra fa velona trapamonjeny izay mbola nisany nasaina na vitana maly zany antso zany afaka niombona aminao eto amin'ity toerana ity indray androany maraina. Amin'ny fofeny fankasitrahana no entinay maneho fitsaoana sy fiderana ary fiakofana eto anatrianao fa masina mandrakizay ianao. Ianao ilay izy atraitraiko mandrakizay. Tsy misy mihitsy ny tahaka anao, sady tsisy teo alohanao ny tsisy eo arinanao, fa ianao no alfa sy omega. Ilay izy atraitraiko ka ho mandrakizay. Oka ny fiandriananao ampitoerina ary ny fahatsaranao irery no anapaka sy anjaka amin'ny tany rehetra satria pahary ianao Andriamanitra. Ndrehetra izay rehetra Tompo manambara avy ao anatin'ny fonay fanandratana, ao anatin'ny fonay feno fanekena tanteraka ny maizy ianao mandrakizay fa tompo ianao, tompony tompo ianao, mpanjaka ny mpanjaka ianao. Misy sandrata mandrakizay Tompo. Aoka anjaka amin'ity androandroany ity ny hery sy ny fahefanao amin'ny olonao. Ianao alfa sy omega, miankukizai anasheanao rira. Ianao alfa, haleluya. Ianao
napetrakewa amboniny seza fiandianana sy hoany zanak'ondiany misaotra sy niaja sy nivoninahitra ary nifanjakana mandrakizay Asanato che una tul funo mantuno talano funo umano mantuno ne funata panzaca si guarda na cudiare senza segnanza si mi vulnerabilità ari mi fa misy fahalebiazana raha misy voninahitra raha misy fahatsarana raha misy famindrapo ambony indrindra raha misy famendrena raha misy fahatsarana tsy ho anizana ho aniza fa ho an'ilay mitoetra amin'ny seza fiandianana mandrakizay izy ny mpanjaka mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny izy ilay miteny sy to amin'ny fotoana rehetra ilazany ao amin'ny fanabarany se lazainy tsy maintsy tanteraka izy ny tompony teny farany amin'ny maomega azy izy ny manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary milaza zay mbola tsy natao akory fa mpanjaka mandrakizay izy tsy misy mihitsy ny tahaka azy halleluja dia rainy ianao eo amin'ny seza fiandianana mandrakizay mpanjaka anay halleluja misandratra eo amin'ny fiandiananao fa mendrika ianao Andriamanitra mendrika ianao Andriamanitra mendrika ianao Andriamanitra fa masina Jehova tompony maro endriky ny voninahiny tany rehetra halleluja 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 anatin'ny fananao lalina asandratony halleluja ho an'ny mpanjaka ny mpanjaka halleluja ho anao tompony to halleluja halleluja
azony voninahitra 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 satroanay satry voninahitra 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 tsy kity tanana mafy eo ampanjaka ny mpanjaka sotranao zay tompo enao no nitahiry anay enao no niaro anay enao no mampijoro anay mitsapa na isan'andro araka ny androsony fotoana Jesosy ny asarabidy ny tombony menao anay na ray minitra aza Jesosy misarobidy amina isan'andro ny fahatsapana efa eo ianao misaotra Jesosy raha mbola nomenao zay fotoana fanay mikohaka eo anatrehana fotoana fanay mivavaka aminao mbola nisokafanao n'opportunité tamin'ity mois de janvier ity hitokananay mambavaka hietsonay ny anaranao makasitraka dada oka ny fotoana androany maraina ny teny rehetra androany maraina ho teny fiainana melona eo anatinay ampijoro anay amin'ny fanetrehetena ampitoeranay tanteraka sisy mipikana kely azy reo endriky ny fahalebiazana maizy ianao no ny famindraponao sy ny fahasoavanao ary ny fitiavanao amin'ny maharay ianao mitenena tompo miaino mpanomponao amen. Ndao tsika ity-tanana mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Mahazo ho toerana toko. Halleluja. Androany ary havana dia hizara amintsika ny fahendreny indray atrehantsika ny kiondalana farany ao anatin'ny vavaka sy fadikanina mandritra ny herinandro manaraka indray. Zao ny lazain'i Jesosy hoe herinandro ifaka hitanao fanatrika amin'Andriamanitra. Amen. Amen. Alléluia. Sika zany important be amin'Andriamanitra ny présence anao. Ny présence anao. Ary vidina lafo ny absence anao na ny tsy maha eo anao. Ro zavatra nokoroa reo ny hozaraiko androany. Nisy fotoana nanontany ny tompo hoe Jesosy hono atompo. Fa inona ny tena sarobidy be hitakinao anay mba hivondrona sy ara hivavaka. Marina fa misy lafy tsara ny be mihitsy hoe ianao manana fiaina pitokana mbavaka. Satria ao anaty fitokana ny anomanana anao ho aseho mba ho fantsona iseho n'Andriamanitra. Fa ao anatin'ny assemblée tena misy zavatra tsy azon'le fitokananao raisina nefa endrasan'Andriamanitra anao. Sarobidy be ny présence anao. Ary zava-doza ny absence anao koa. Misy endrika anankiroa io présence sy absence io ato anaty Baiboly. Ny anankiray endry ny ara-panahy, ny anankiray présence physique mihitsy. Sy ny absence physique, ianao tsy tonga na ianao tonga mihitsy. Dao jerentsika ireo zavatra anankiroa reo mba hatonga anao mandritra n'ity taona ity manomboka amin'ity herinandro ity ho présent foana eo anatrehan'Andriamanitra ry mifakahita amin'ny amen. Raha ianao aloha zay olon'izay dia tiako ianao ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra.
Amen. Iny ty fahamarinany ity ao am-bokin'ny Daniela toko 2 anaingitsika dia mba miangavy anao hifantoka tsara satria misy ifandraisany amin'ny zavatra zarainy eto ny fifantoanao mandritra ny herinandro. Ary tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Nebokadnezara dia nanonofo Nebokadnezara ka nitebitebo ny fanahiny. Ary tsy nahita toromaso izy dia nasain'ny mpanjaka nantsona ny ombiasy sy ny piskidy sy ny mpanina ody ary ny kaldianina ilaza amin'ny mpanjaka ny nofony. Dia tonga ireny ka nitsangana teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary ny mpanjaka taminy nanonofy ka mitebiteby tahalalan'ny nofo sy tahalalan'ny nofo ny fanahiko. Dia niteny tamin'ny mpanjaka amin'ny teny aramianina ireny kaldianina ireny ka nanao hoe: ry mpanjaka, ho velona mandrakizay any ianao, ambarao aminay mpanomponao ny nofy teo lazainy ny heviny. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao tamin'ny kaldianina hoe: efa nilobava aho, zany hoe efa diniko lay ny fisiko, ka raha tsy ampahafantarinareo any nofy nefa nareo tsy natoro tamiko na nanonofo tamiko sy ny hevitra zany dia ho tetitetehiko ianareo ary ny tranonareo ataoko trano fivoanana WC. Raha milaza ny nofo sy ny heviny kosa ianareo dia azo fanomezana sy valipity ary voninahitra be ko ambarao aho ny nofy mba ny heviny. Zareo masina akaikinao dia teneny misy fotoana mpanjaka mila vaniny sady mila vaniny izy hoe mila valiny ao dingantsika amin'ny 10 ka hatramin'ny 10 ny kaldiana namaly teo anatrehan'ny mpanjaka hoe: tsy misy olona ety ambonin'ny tany mahay milaza zany nofonao zany ny mpanjaka. Ary marina zany, tsy mbola nisy mpanjaka na dia izay lehibe sy mahery azy nila zavatra toy izany tamin'ny ombiasy ny piskidy sy ny kaldiana. Zany hoe tamin'ity ndray mitoraka ity misy zavatra hafahafa kely natondra namana tsy nitovy tamin'izay nataony teo aloha. Ary sarotra ny zavatra notanian'ny mpanjaka ka tsy misy mahay milaza zany eo anatrehan'ny mpanjaka afa-tsy ireo andriamanitra izay tsy manam-ponenana amin'ny nofo. Dia vinitra sady tezitra indrindra ny mpanjaka noho izany ka nasainy naringana ny olon-kendry ny Babilôna rehetra. Tonga dia mivoaka ny didy ary navoaka ny didy ampamono ny olon-kendry ary Daniela sy ny namany komba ny tadiavy novonoana. Dia nivaliany Daniela tamin'ny fanahy sy ny fahendrena ary eo ka lehibe ny mpiambina ny mpanjaka izay nivoaka hamono ny olon-kendry ny Babilôna. Zany hoe efa mivoaka zany ny hamono ny olon-kendry, efa raikitra le izy. Eny namaly izy ka nanao tamin'ny arioka lehibe voatendry ny mpanjaka hoe: nahoana dia mafy toy izany ny teny avy amin'ny mpanjaka. Dia nambarany arioka tamin'ny Daniela ilay teny. Dia niditra Daniela ka nangataka tamin'ny mpanjaka hanome andro azy dia ho lazainy amin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofy. Ary Daniela nody tany an-tranony ka nambara ilay teny tamin'ny Anania, Misaela sy Azaria namana hoe: Sadraka sy Mesaka ary Abednego io, mba angatahan'ireo famindram-po. Zany hoe tonga dia raikitra ny sely ny vondrom-bavaka mba angatahan'ireo famindram-po amin'Andriamanitry ny lanitra ny amin'izany zava-miafiny zany, mba tsy haringany Daniela sy ny namany mba ny olon-kendry ny Babilôna rehetra. Eo zany aloha sika no iainga. Mba fantatrareo ve ny zavatra nitranga atao anaty baiboly dia misy ny amin'ny dika teny grika atao hoe kronos. Ny dikany hoe kronos dia hoe fotoana ohatrany hoe maraina, tandro, hariva, ny ora mihodina mandroso foana tsy miverina. Le fotoana isan'andro iainantsika io kronos fitsoana azy amin'ny teny grika. Fa misy ny atao hoe kairos. Ny atao hoe kairos dia le fotoana ao anaty fotoana. Zany hoe le fotoana ici le avant et après eo amin'ny fiainanao. Misy ianao le teo aloha sy anao le vaovao, zay le atao hoe kairos. Ka eto ny tian'Andriamanitra isehoana tsy le hoe le kronos mahazatra ohatrany hoe maraina, tandro, hariva, mandeha, ny ora, fa le kairos zany hoe ilay vanim-potoana ao anaty fotoana anontronan'Andriamanitra anao anova zavatra ao misy fotoana ry havana atao anaty baiboly zava-doza ny absence anao. Raha vakitsika ny Daniela toko 2, raha teo Daniela tsy mivoaka ny lalàna fandringanana, fa ny absence ny Daniela no nitondra n'le loza teo amin'le firenena, teo amin'le olon-kendry, tsy maintsy haringana daholo izy mianakavy. Ny antony satria tsy teo ry zareo, tsy teo Daniela matoa nisy nitondra tatitra taminy. Mieno tsara tsika
fa raha teo izy tonga dia voavaly teo ny olo izy tsy mivoaka ny lalàna fa ozy Daniel hoe meo fotoana kely fotsiny amaliko an'izay dia nety satria absent izy dia nisy décision tsy eo amin'ny présenceny ny ray sy ny mpanjaka ary na tsy teo izy niaran'le izy hitanao tsy maha eo anao tsy midika hoe tsy hiaran'le kairos ianao zay le atao hoe kairos le fiainana milamina tsara tao amin'ny lapa teo ny lasa mivadika tampoka nisy lalàna mivoaka satria absent Daniel saika tsy nitrangy zany didy zany raha présent Daniel misy zavatra ilana amin'ny présence anao ao anatin'ny assemblée ny absence anao anatin'ny assemblée mety hiteraka surprise ratsy eo amin'ny fiainanao raha sanatria ka tokony tsy ho ringana ianao dia lasa ringana miaraka amin'ny olona tokony haringana satria tsy présent ianao endrika anankiroa nisy ehondreo zavatra ireo ny présence anao ara-panahy maneho ny endriky ny fijoroanao ny présence anao ara-nofo ny maheo anao olona anao mihitsiny mba anakana ny loza tsy hitranga satria tsy temy ianao voatsiny fa maty ianao voatsiny fa maty Daniel sadraka fisaka sabedinagoko tao anatin'ny lisitry ny olona haringana noho izany manomboka androany ataovy azo antoka ny etaeta maheo anao amin'ny fotoana rehetra tsy marety ka hoalany antony anankiray zay antony anankiray nanontany tompo hoe Jesosy fa maninona no miteny ny boky Hebreo hoe aza mafoy ny fiarahana mivavaka tahaka ny fanaon'ny sasany fa inona mihitsy ny antony ao ambadiky le hoe fiarahana mivavaka eno hoe misy zavatra eo amin'ny fiainana misy zavatra eo amin'ny fiainana misy zavatra eo amin'ny fiainana tsy hamalian'Andriamanitra anao any amin'izay itokananao fa ny fahatongavanao ao amin'ny assemblée ny hamalian'Andriamanitra azy Iana sy Elikana ne aranandoalika tany an-trano fa tsy nilatsaka tao an-trano Samuel fa tany amin'ny Silo any amin'ny assemblée namalian'Andriamanitra azy misy fotoana ny rendez-vous mpanokafana ny fonao an'Andriamanitra ianao le mitokana fa matetika ny fotoam-pamalian'Andriamanitra eto amin'ny assemblée ny antony ny fahatongavanao miala any an-trano ho tonga mivory miaraka amin'ny zanak'Andriamanitra voalohany endriky ny fanetreteny zay tsy hoe miantso an'Andriamanitra mangenao any an-trano foana ianao fa tonga miaraka amin'ny rehetra miaraka amin'ny fanatreny mivondrona ao anatin'le fivondronana misy fakasitrahana spesial fanzaraky tamintsika ny salamo fatelo amin'ny telopolo amin'ny zato ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahenina indre sambatra ny mpirahalahy raha miara-monina fa didiny Jehova ho eo ny fitahiny mahatonga ny olona mivavaka mitady fitahina fa rehefa tonga eo amin'ny assemblée tsy le fitahina tadiavina ny bedin'Andriamanitra ny ambadika any didiny ho eo amin'le fivoriany mpirahalahy mba hitranga le vokatra didiny Jehova ho eo ny fitahiny any an-trano ianao rery mitaraina mba ho voata fa rehefa miompo ianao miaraka amin'ny rehetra mivavaka dia le fitahina tadiavinao lasa mibaikoan'Andriamanitra ho tonga ao anatin'le firahalahiana amin'izay ho eo amin'ny fiainanao eno ty fahamarinany ty ny fiombonana dia vavaka Jesosy tsy hanana ny fahefana fa hiankinany aminao misy valim-bavaka ny takian'Andriamanitra aminao mba ho ray ihany izy rehetra dika zany hoe mba ho ray ihany izy rehetra tsy afaka manao ninin'Andriamanitra raha tsy manapa-kevitra ianao iombona iombo-po iray fanahy ao anatin'ny fanahy mivavaka mifankatia ny mpirahalahy mizarany tsara ny mpirahalahy ary jereo nyery vaika amin'ny fiangonana voalohany firaisamposy fifankatiavana fifampizarana izay tsara teo amin'ny samy apôstôly iray fananana ry zareo iray foro zareo zany na tonga ny Ananiasy Safira vao tonga teo anatrehan'ny apôstôly satria ty tena kely ty kely nefa tsy mamotsitra tanteraka ny momba azy ho an'Andriamanitra maty teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha tokony ho fiainana lasa fahafatesana satria nahoana misakelika mitondra ny ambokambony
zay tsy fofora tany ivelany eo anatrehany vaky-pamorana efa tanteraka amin'ilay plany mpiomboana jeren'Andriamanitra ny olona rehetra efa nafony zavatra rehetra ho an'Andriamanitra izy mivady rery ny ombo tany ambadika tany mba ny saina 50%. Ny atsasany navotsiny, ny atsasany navelany. Teo izy Andriamanitra tsy mety fa mandangy amin'ny fanamasina nareo. Efa votsitra le fanompona any amin'ny tontolo mpiomboana sy firaisana tanteraka. Nefa le fotsivotsitra fa miantehitra amin'ny zavatry ny tany nefa lanitra ny resahana. Tanareo izy. Tsika tsy mahazo miketrona. Tsikitsiky tsara dolo fa famarinana zarainy eto. Amen. Zay le teny tsisy kilema. Za tsy afaka amotsy, za tsy afaka anova zany famarinana zany tsy ho famarinana. Zay le famarinana. Tsika mila miova fa tsy Andriamanitra niterentsika naraka ny jouetsika hoe za mbola ohatr'izao. Zay ny zavatra nisy dia tantaraiko le izy. Amen sa tsy amen. Noho zany sarobidy amin'Andriamanitra ny fiainana sy firahalahiana ao anatin'ny assemblée na ny fiombonany zanak'Andriamanitra. Alléluia. Teto zany tonga dia seho sady le hoe tsy présent Daniel. Voaka ny didy tsy teo amasony. Tonga dia tsy teo amasony. Taitra be izy nandondona tany. Voafa misy didy fampisamborana tonga ty an-tranonao. Taitra Daniel nivoaka vao maraina. Efa mivoaka ny anao amin'ny tempolo fa ny olon-kendry rehetra hono eringana dôly. Dia niresaka aloha Daniel ny négosy. Andana teneniny mpanjaka alohan'ny exécution an'ity didy ty. Teneno izy fa misy vahaolana mikasika ny problème io. Fa taizanga izy efatra izy dimy mirahalahy tao anaty fivoriana tsy tonga. Voaka avy any olona mifo maraina mihozatrozatra tsara iny lasa ny samborony maramila andeha ho tapahany to vao maraina. Trop zany satria absent izy. Misy surprise tsy voatery tokony hiantra amin'ny fiainanao fa vokatry ny absence anao tsy teo amin'ny fanatren'Andriamanitra dia lasa niantra aminao le izy. Pastera zany ve tsy mampatahotra sy mampirisika hoe tongava foany? Vakio ny baiboly fa marina zany. Tsy manaitra tsy mampirisika anao fa te hiteny aminao. Mbola afaka hiditra lalindala kokoa rehefa avy eo dia ho hitanao fa marina ny zavatra zaraiko. Te teny zany raha mbola azo atao tongava mivavaka foana. Nareo ve tsy mahita hoe misy tombony amin'ny ara-panahinareo ny fiainona teny eto? Na any atokantrano na ny atrehanao ny fiainanao andavanandro tena renao mihitsy hoe zao le tenin'Andriamanitra tokony hijoroako ary efa hijoronao le tenin'Andriamanitra. Resy foana le fahavalo marina zany sa tsy marina. Mety misy ataky fa ianao tonga dia tsy maintsy mandresy foana mba homby foana miaraka amin'ny fanohana ny tenin'Andriamanitra. Tiako ianao ity tanana mafy eo an'ny tompony amin'izany. Alléluia. Ka misy zava-miafina ao ambadiky ny fahatongavanao ny présence anao sy ny ary misy vide lafo efa ina koa miafina ao ambadiky ny absence anao na ny tsy maheo anao. Hoana ny fipetraka le izy zay kitratra ny Kairos ratsy Daniel satria tsy présent tamin'ny fotoana tokony ilana azy. Ozy izy ny tenin'ny Davida mpanjaka zay hoe ny andro rehetra ozy dia nataony Jehova. Ty ilay andro zay nataon'Andriamanitra ozy izy. Fa angamo ny andro rehetra tsy nataon'Andriamanitra fa miresaka momba ny Kairos i Davida eto fa tsy miresaka momba ny Kronos izy. Ao tsika fa azonareo amin'izay le Kronos e Kairos. Hiditra kely tsika ao anatin'le hoe inona ny zavatra hitranga. Amin'ity taona ity izy Kairos be dia be voatendry avy amin'Andriamanitra. Hiditra amin'izay zany tonga dia fitiniko le satria lava be dia ataoko hoe Kronos Kairos fotsiny amin'izay. Ao izy Kairos be dia be ho ataon'Andriamanitra mandritra ny ty taona ity. Ary ny fanomananao n'le izy ao anatin'ny ty herinandro ity zay kiondalana farany alohan'ny hidiranao any amin'le fisokafany taona amin'izay. Ahoana fisehon'le izy? Zavatra be dia be tsy ampozona fa zava-baovao no ataon'Andriamanitra ho fiainanao. Ny fisokafanao ara-panahy, ny fijoroanao an'Andriamanitra ary indrindrindrindra ro vokatra azo sapahitanana hitranga sy azo ny afotazana amin'ny alalanao. Alléluia. Misy zavatra tiako tongavana kely eo anatin'le izy.
maro anie ny olona mitomany sy maneniny satria diso kairos teo amin'ny fiainany. Amin'ny fotoana tonga le kairos zany hoe anova misy vanim-potoana ao anatin'ny fotoana voatenin'Andriamanitra hikarakara anazy dia variana izy, zany hoe absent tampoka izy. Eto amin'izay miteny amin'ilay absence sy présence. Io le fotoana anovan'Andriamanitra ny anjara voatendry, anokafan'Andriamanitra zavatra be dia be, fa izy absent tampoka. Tadiova ny fahadisoanao ara-potoana dia manjary mitondra ny fiainanao amin'ny toerana izay tsy tokony hitoeranao, satria lasenao ny anapa-kevitra tsy misy fitarihan'Andriamanitra. Ohatra, amin'ny Jaona 5. Resaka mikasika momba ny Jaona 5. Amin'ny Jaona 5 misy ny tantaran'ilay malemy tao Betsaida nandritry ny valo amin'ny Betesda nandritry ny valo amin'ny 30 taona io tantara io. Jaona 5 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'i Jiosy, ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary nisy farihy any Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ny ondry izay tao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda, misy fialofana 10. Taony nandriny mararomaro ny jamba ny mandringa ny matila. Apio koa hoe efa mainana malazo miandry ny fietsehan'ny rano, fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka nampietsika ny rano, koa izay iray miroboka aloha rehefa mietsika ny rano dia sitrana na inona aretina manjo azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 30 taona. Raha nahita azy nandro Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia izy tamin'ny teo sitrana va ianao? Lay marary namaly hoe tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona androboka teo amin'ny farihy, nefa raha mandeha dia misy olo-kafa misosika eo laoko. Dia Jesosy tamin'ny tsangana entiny fandrinoko mandehana, ary araka tamin'izay dia sitrany raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabata izay andro izay. Ndao tsika ijery eto, voalaza fa tao amin'ny farihy Betesda dia nisy marary maro tonga ny andro fanasitranana ry zareo. Inona le fomba fihetsika le fanasitranana eo amin'le rano? Maniraka anjely Andriamanitra tonga eo amin'le rano, dia rehefa mietsika le rano dia izay miroboka voalohany inona aretiny dia sitrana, fa ny ambony aty aoriana tsy sitrana daholo. Fantatrareo, tsy Andriamanitra kory sanatria no mampanao korsa olona. Faly hoe ampahorona dia izay miditra voalohany anazo dia tezitra. Na hoe mila fandamina vao mihetsika dia anao aloha voaloha fa samy teo sitrana daholo. Noho izany misisika ny olona makeo. Tsy Andriamanitra kory nindritra fanasitranana. Fa zao efa tonga eto an-tany ny grossiste noho izany tsy mandeha mihitsy ny détaillant. Azonareo mipetraka ilay izy. Jesosy le grossiste izy mihitsy ny fanasitranana. Zany hoe ny fanasitranana tsy eny amin'ny rano intsony, fa le grossiste le okapoana hitondra fanasitranana mihitsy rehefa tonga teto ambonin'ny tany. Noho izany izay iraka anankiroa zany ny endriky ny fanasitranana tamin'izany. Jesosy eny andalam-panatanterahana ny asa fanasitranana. Ny anjely manetsika amin'ny farihy Betsaida iraka avy any an-danitra hitondra fanasitranana ho an'ny olona marary izay tonga eo. Noho izany Jesosy ny grossiste, izay rehetra ny lalovany sitrana daholo. Fa ny ery amin'ny sisiny ery reo marary miandry ka tsy nino an' Jesosy nefa tian'Andriamanitra. Hitanareo amin'izany hoe tena tsy tian'Andriamanitra mihitsy ianao marary. Fa natonga aza ny tena fanasitranana dia mbola nisy ihany fanasitranana parallèlement niaraka tamin'ny fahatongavan'i Jesosy avy any ambony ho an'ny olona izay tsy nino an' Jesosy nefa tia handray fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Jereo ny alehibean'ny fahamondrapo sy fahamorapon'Andriamanitra izay mitonanao ibebaka. Halleluja. Tsy mahita angla hafa mihitsy venareo anatin'izany. Zao zavatra nitranga. Adin'ny olona daholo ny fandriana mafana, no sinina contrat any ivelany, ny asa rehetra tokony atao any ivelany. Mety misy olona miliardera be amin'ireo malemy mitady fanasitrananao ireo, fa zao samy Betsaida izany toerana misy marary, misy petsapetsa satria amoron-drano, hainao ihany. Fa zao adino ny fandriana mafana sy ny fafinaretan'ny piscine any an-trano rehefa voakitika ny ain'ny olona. Fantatrao, mbola ambony lavitra noho ny fitadiavam-bola makarena ny faniriana fanasitranana ao anaty aretina. Ka misy ny zavatra ambony mihoatra lavitra noho izay hitomaninao, ilanao an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra izay andolianao isan'andro teren'ny filana eo anatreny eo. Zany ny antony mahatonga antsika raha mbola afaka mijoro misaora azy.
raha mbola afaka mifokarivotra tsara ny orona manomeza voninahitra azy. Aza medaladalaka Andriamanitra indray ny adino ao anaty tanjaka sy fahasalamana omeny. Fa matoa mbola omeny anao zany mbola ahafahanao manompo azy, mbola mba ahafahanao manao ny sitrapony. Raha misy zavatra tsara ka sitrapon'Andriamanitra lao aingana fa tsy maintsy hitondra aretina amin'ny fiafarany zany. Manana fahendrena fa ny aretina mialoka ao ambadiky ny fanekenao anompo fahotana. Tsy mety ianao mpanota. Ny atao mpiasa manko tsy maintsy miasa. Ary ny mpanota koa tsy maintsy manota. Tsy hoe maninona izy ny manota fa dia tsy maintsy fotsiny tsotro zao. Misy fanahy maniry ianao. Noho izany ataovy izay fomba rehetra isarahanao amin'ny ota, ifandraisanao amin'ny fahamasinan'Andriamanitra mba hahatonga ny fahasalamanao avy any ambony ho voatahiry satria isan'ny olona mbola ilainy ianao. Halleluja. Hiditsika ao anatin'ilay izy. Ny anjely manetsika ny rano. Tsisy olona mahafantatra ny fotoana hidinany. Zay no mahatonga ny olona tsy maintsy miandry, fa rehefa mietsika ny rano dia tsy maintsy miazakazaka mifandrovaka ny rehetra makao mandray ny fanasitranany. Fa maninona ny olona ray ihany miditra vola satria voateny io anjely io hoe olona ny hery mpanasitranana no mena io anjely io hoentiny ao anaty rano. Rehefa manetsika ny rano izy dia ho an'ny olona ray ihany. Ho an'ny olona ray ihany ilay izy fa tsy ho an'ny olona rehetrarehetra. Dia saky ny mietsika ny rano olona ray ny tafiditra dia izay tonga aloha mahazo an'ilay satria ho an'ny olona ray ihany ilay izy. Zay no mahatonga ny apôstôly ny amin'ny boky Matthieu milaza hoe manomboka tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa izy dia sisina amin'ny fanjakan'Andriamanitra rombahana ary ny mpandrobaka dia mpandrobaka azy amin'ny kery. Dikan'izay misisika izy mandray an'ilay fanasitranana ho an'ny olona anankiray anirahana anjely. Jesosy nefa ry ambadika ery dia hitantsika eo Matthieu 16 fa hoe marary rehetra dia nysitraniny avokoa 8:16 izay ary marary rehetra Matthieu 2:9 ary marary rehetra dia nysitraniny avokoa. Zany hoe efa tonga ny grossiste. Noho izany manomboka miekely ny vokatra hita rian'ilay atsinjarany. Raha mitobaka be zao eto Antananarivo ny grossiste dia manomboka tsy mandeha ny épicerie. Misy olona zavatra viazo dareo tiako tenena. Satria nahoana mora kokoa vidiny entana ny amin'ny grossiste no ny any amin'ny antsinjarany. Maka tombony kely ny antsinjarany raha oharina amin'ny grossiste. Noho izany Jesosy efa tonga ary izany ny ary ambadika ery raha ihany ny azo atao. Fa rehefa tonga ny grossiste ny marary rehetra possible afaka daholo. Ao tsika. Fa inona ny zavatra tiako hatongavana? Ny zavatra tiako hatongavana dia zao. Ty rangamalemy ty nandritra ny 7 taona ny andro fanasitranana. Hitanareo no mahela n'ilay vokatra tsy tonga dia mifanena amin'Andriamanitra ilay olona. Fa mbola mitady hevitra hafa azahoana fanasitranana na dia avy amin'Andriamanitra ihany aza ilay fanasitranana. Ao vetsika. Betsaida ny Andriamanitra ihany. Betesda Andriamanitra ihany manetsika an'ilay rano amin'ny alalan'ny fandrahana anjely. Fa le rangaha ty 7 taona ny andry fa tsy mba tafiditra tao anatin'ny listry ny andray izay anjarany io mihitsy satria rehefa tonga izy hitsangana olona hafa foana misosika eo aloha ka samy teo sitrany io. Fa zao tratra ny présence tampoka izy. Avy any Jesosy nahita azy. Teo sitrana ngay ianao. Ary ny tompo efa fantany teo sitrana le olona ny 7 taona fanasitranana fa tsy maintsy manontany izy aloha. Teo sitrana ve? Ihany dia le olona tokony valiana hoe ok teo sitrana. Tonga dia azo ny anjara fa hoe tsara zao tena nandritra ny 7 taona ny tety. Isaky mitsanga raha dia misy misosika foana eo tsisy hidirany amin'ilay valiny tokony angatahana ny zavatra nyteneniny. Fosy Jesosy eto hanotrona anao androany. Izay tsy vitan'ny rano nomena nandritra ny 7 taona ny tena tompon'ny tantara no mijoro eto anatrehanao. Tsangana batapataony fandrinao ndana mody amen. Hitanareo zay lanja ny présence. Rehefa eo ianao eo amin'Andriamanitra tsisy ninninina azo nizaniza atao. Jerem-potsy ny fandehananao ohatry ny omby mijery flora. Halleluja. Mitazana fotsiny iny izy lasiny. Betsaka amintsika reto amin'ity taona ity hitazatazana fotsiny manodidina dia jery izy ve iny tsy marety ka ho anandro. Zavatra tsy angatahanao zany. Tsy voatery ianao ny andohalika angataka an'izany amin'Andriamanitra. Fa fijoroanao fotsiny. Valinao ambadiky ny fatakaranao sy ny présence anao tsara. Mifanaraka présent ianao hitan'Andriamanitra ianao rehefa manao izay fomba hitan'Andriamanitra anao. Ianao no mila miprovoquer révélation
ao anatinao atonga ny fitodian'Andriamanitra tsy voatery hijery maso anao anatrika eo io ianao fa ianao avy any amin'izay misy zay lesona teto omaly ianao avy any amin'izay misy ianao any manomana ny fonao mety eny an-damosiny le izy fa misy révélation le kasika ampitodika Andriamanitra tsy maintsy hitodika tsy ny olona rehetra ny ampitodika an'Andriamanitra fa zay manana révélation mampitodika an'Andriamanitra zany hoe lanja ny fahatakaranao zany mampena ny fisasaranao tsy misisika be ianao tsy maninona ianao fa mitaotra fotsiny tonga dia mitodika izy satria nahoana taotra misy fahatakarana le izy kasika misy fahatakarana fisokafana le izy ok anao présent ao anaty fisokafana amen raha ohatra moa le olona zany kamo ela loatra izy miandry dia lasa nody efa nandritry ny 10 taona izy teo tsy nihetsika mihitsy le rano tsy hitany ohatra alleluia fa lasa izy nody satria reraka ny andro teo mbola tsy nahazo ny anjarany dia hoana nidina tampoka ny anjelina nihetsika ny rano izy vao nandeha nivoaka mivaravarana dia nihetsika dia nisitrana andray hony ao dia ina ny zavatra mitranga mety rangitra be izy satria naharitra be hitanareo fitaizana toe-pola izy ohatry ny eto am-piangonana ohatry ny eto amin'ny fivoriana ihany le izy ao ventsika ianao mety any an-trano fa ny anjely midina ao anatin'le assemblée hitanareo eo le marary rehetrarehetra ny anjely midina fa tsy hoe ny tranonao izy manaritra fanasitrana akory ianao ny trano mivavaka tompositrano a fa ry Betesda andrasany ianao satria eo ny toerany marary maro hitanareo afaka kokoa le hoe vondrony eo daholy ny olona miandrandra an'Andriamanitra dia le empoka manitra ao am-pon'Andriamanitra le etaetany maro miandrandra azy misy zavatra ohatr' izany dia eo Andriamanitra ny midina mamaly ianao noho izany tandremo so amin'ny fotoana maha-absent anao misy anjely midina tampoka manatitra ny valim-bavaka ao nefa tsy afaka verina ntsony zay mahatonga an'le olona eo akaikinao a tsy valim-bavaka ny akory dia lasany ihany le izy nefa ianao nangataka an'le izy ka misy koa ny absence vidina lafo le izy vidina laso ny absence anao ao anatina fivoriana vidina lafo misy olona ndraindray nareo hoe tsy mahita an'izany way ty zavatra ty tsy nangatahako akory nefa azoko dia misy olona ndray mitazana hoe ino le nangatahako to ho lafa indray nahazo azy zay le profety tsy teo ianao tamin'ny fotoana livrena le izy mandao ny tsika isaina kely ny Zakaria présent foana John tsy nataony problème mihitsy tamin'izy Elisabeth 20 taona 30 taona niakatra efa ménopause amin'izay Elisabeth Zakaria tsy nahakasika ny fony mihitsy ny hoe namaly azy Andriamanitra tamin'ny John na tsy namaly azy présent foana izy ny faranany miloka mihitsy ary izy eo amin'ny tepolo isan'andro sa ozy izy hiditra anao ny asa fanompoko zany hoe tsy voakasika mihitsy ny fanompony ty rangata hoe Zakaria ty ny amin'izay valim-bavaka tsy azony satria présent izy nidiny ny anjely Gabriel amin'ny fotoana anankiray tsy nampoziny so ihany izy fa niady hiditra sisisika eo anatin'ny fanompony fa raha tsy nisisika teo amin'ny fanompony izy tsy hitany Gabriel dia eritreretony hoe tonga John tamin'ny fotoana ny sisian'ny Zakaria izy efa nietreritra hoe tsy possible ntsony fa izy Andriamanitra hoe satria présent ianao dia ataoko ahoana nitondra nyty valy nyty ody fa tsy azo entina mody ty fa raha olo-kafa zany teo amin'le toerany dia tsy maintsy isy eo ihany le anjely satria ny rendez-vous any an-danitra te hita Zakaria présent foana Andriamanitra misy vidiny ny fahatokavanao foana tanarao John tao amin'ny assemblée namangina Andriamanitra azy Samuel tao amin'ny assemblée koa tao Silo nanomezan'Andriamanitra azy zareo any an-tranony any no mangataka fa eo amin'ny assemblée le valy nomen'Andriamanitra ka be dia be ny zavatra hitako ato anaty baiboly ao amin'ny fivoriam-bavaka foana Andriamanitra no manatitra valiny fa tsy any tokantranon'le olona mandoalika lasa Elikana nahita surprise hozy izy Elikana hoe ary manino indriny falifaly be aky no dia avy any an-trano nahazo teny mpaminaniana avy any amin'ny elo mpanompon'Andriamanitra tao Silo namalin'Andriamanitra ny valiny amin'izay Samuela notadiaviny halleloia ka ny Kairos vonona foana fa mitaky présence mitaky ny fahatongavanao izy hoe eo ianao amin'ity taona ity mahita anao hoe eo foana ianao ninona fikasan'Andriamanitra rehetra mandritra nyity taona ity ho anao tsisy ho votsitra na ray ary satria manomboka androany anomana amin'ny fonao ianao ho hitan'Andriamanitra ra-panahy sy ho présent eo fanatren'Andriamanitra foana tsy maharety ekao an'Andriamanitra
Halleluja. Natao an'ny olona anankiray ihany le fanasitranana. Rombana le izy tamin'izany. Herina kely tsika amin'ny Daniela. Daniela tsy tao anatin'ireo olon-kendry mivory. Fa absent izy 10 mirahalahy tsy hay hoe taiza. Olona tsy nahafantatra koa hoe inona ny zavatra hitranga. Teo avokoa ny olon-kendry rehetra fa tsy nisy nandika ny hevitry ny nofo na namantatra an'le izy. Rehefa tezitra amin'ny mpanjaka nandray fepetra amin'ny mpanjaka mivoaka ny didy. Efa dondomina ny antranony andeha ho vonoina izy satria nirahana ny lohany tao amin'ny lapa ilaza ny zava-misy taminy. Tratrana kairosy ratsy izy satria tsy présent izy. Tonga tany amin'ny Daniela amin'ny vaovao midika fa tsy teo Daniela. Tamin'ny fotoana niantsony mpanjaka azy. Raha tao anaty fivoriana izy tsy nisy tatitra tonga tany aminy satria nandre mivantana izy. Mazava be zany. Taitra teto ny mpanjaka. Tapa-kevitra izy andringana. Daniela tsy maninona amin'ny fo maraina manoka avinina dite maraina ry voasambotra satria tsy présent. Nga izy rery sadraka sipesaka sabedina go absent daholo zareo. Ny olona kristiana dia zao tsy mety présent mihitsy ry zareo amin'ny fotoana andraisana fanapahan-kevitra. Fa zao lasa hiara amin'ny fanapahan-kevitra tsy rariny foana satria nahoana absent lava amin'ny fotoana tokony présent azy. Lasa hiara ny fanapahan-kevitry ny hafa noho ny maha-absent anao. Azonao antoka ve fa ianao ne afaka ho tafiditra anatin'ny lisitry ny olon-kendry. Fa le olon-kendry manana ny fanan'Andriamanitra ilainao anaty fivoriana tokony hijoro mihitsy manondrana indraindray satria nahoana absent lava. Jodasy anie efa zatra miala amin'ny fivoriana. Zay no mahatonga ny finoany sy ny fitiavany mangatsika. Olona tokony ho akaiky an' Jesosy satria sakaiza no lasa namadika azy satria absent lava. Ohatr'izay koa Daniela sadraka sipesaka sabedina go tsy teo akory zareo nefa tonga dia ny sambory no vonoina. Ny tsy mahay eo anao dia tsy midika akory fa hoe ho afa-maina noho ny sasany ianao na dia manana vahaolana azy. Mety olon-kendry ianao fa misy segondy ivoahana décision vokatry ny tsy mahay eo anao dia hiarana ianao. Ny zavatra tsy fantatra akory nefa mitrangatranga ho azy fa maninona satria nisy tsy fiambenana tao absent ianao. Tsy nisy fotoana teto ny jerevana hoe isa daholo ny aho hoe tsy nanao appel koa mpanjaka. Fa ndrehetra dia nanjary arona anankiray daholo tao anatin'ny fandrikanana rehefa mivoaka ny didy. Daniela taiza ianao tamin'ny fotoana niantsonareo olon-kendry rehetrarehetra. Inona ny olantsika tsy mandray andraikitra, tsy mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ilay posta tena tian'Andriamanitra hoe hijoronao hampisy fiantraikan'ny fisiny lanjanao amin'ny fiainam-panahin'ny hafa. Fa ndraindray rehefa mivory ny jentilisa manan-tsaina ianao manam-panahy lasa olona fisaina fa tsy olona ra-panahy tsony koa. Tsy samy mijoro satria mieritreritra hoe bado anga. Kristianina mitaky ny fijoronao Jesosy. Naiza misy ianao mijorofa an' Jesosy ianao. Tsy hoe rehefa eto amin'ny fivoriana ianao ny an' Jesosy dia absent tampoka izay fijoroana izay any ampiasana. Na rehefa miaraka amin'ilay namanamana taloha reny aonalie aizakaiza izy varavara-pianarana avy any États-Unis ny Harvard any ohatra verina avy any dia hoe mba te hahita ny toa mihitsy hafa ely zany tsy mifankahita. Nao mba irevirevy kely aloha anany nahoana tony tovay tonitony raha an' Jesosy le maniso. Dia iny ianao avy any vokatry ny enatra sy tsy fijoroana. Tompo indray mandeha ve mahafaty nefa ianao efa afaka tamin'ny toka misotro indray mandeha amin'izay mandona fanondroany sokafany dia ovoly amin'izay ny apeti lasa verina tanteraka amin'izay. Tsisy hamantarana azy tsony hoe zanak'Andriamanitra. Fantatrareo mahatonga ny loza misy eto ambonin'ny tany, mahatonga nyity tany ity mihamikorosofahana ohatr'izao tsy fijoroany zanak'Andriamanitra. Satria raha ny olona izay natsoako amin'ny anarako no avy anetry teny hivavaka hiala amin'ny ratsy fanony dia ianao zany an-danitra ary amelanelo misy asitrana ny taniny. Misy fiantraikany eo amin'ny fasitrana ny tany fijoroan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ilay tena fijoroan-drasan'Andriamanitra ny tsy ao matoa izao ny zavatra mitranga. Lisy tsy atsika marinina hoe ianao ny tsy nijoro angamba fa zay mijoro mba tongava saina fa matoa izao ny zavatra mitranga tsy nijorontsika. Hitanareo ilay fanoliana andraikitra hoe tsy ao anatin'ny responsabilité anao zany fa ny hafa
aza manilika oatra ny adama nanota ka ny vadiny iray no mentsiny, ary aza manilika oatra ny eva nanota dia mena rana no mentsiny, nefa ranany lasa izy ny navotana, nefa efa rava aloha vao natsangana indray. Tsisy faravana hitrangy zany eo amin'ny fiainan'ny olona mandray andraikitra. Rehefa ekenao fa responsabilité anao le izy dia hijoro ianao, ary anatin'le fijoroanao izy fanovanjavatra be dia be, satria fantatrao fiatraika ny présence anao eo amin'le toerana tian'Andriamanitra hitananao. Fa lasa ny tany ny sitrana rehefa ny olona izay natsoka amin'ny anarako no avy anetry tena tsy mahare tena tiaka marina ho an'Andriamanitra. Azonareo amin'izay le hoe kalitao an'ny ny présence afaka nomeny ny fisianao amin'ny toerana anankiray amin'ny fijoroana. Ary raha sanatria absent ianao dia ohatran'ny nahazo an'i Daniel soa fa teo ny fahasoavana namonjy an'i Daniel. Lasa nikoropaka amin'izay, atsoy Azariela, atsoy Sadraka sy Mesaka sy Abednego aloha hivory vavaka. Ndao tsika hivavaka dia mba teneno Andriamanitra. Lasa niary tory satria teren'le décision amin'ny mpanjaka. Ny mpanjaka koa rehefa mivoaka dia tsy maintsy tanterahany. Mila mijoro ara-panatsika, mila présent eo natren'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra. Raha tiatsika ho sitrana ny tany. Maro amintsika amin'izao mety tratry ny fanenenana vokatry le zavatra tsy fandraisana andraikitra, vokatry ny absence anao tany amin'ny lasa tany. Dia lasa mijinjana le izy anao dia tonga tsy tonga saina mihitsy eo am-pitoerana eo amin'ny fomba hoana ry zany Andriamanitra. Takizay anie, takizay. Takizay inona? Raisiny andraikitra. Misy ane zao ny sasany amintsika reto fa soa fa men'Andriamanitra indray teo opportunité ty. Tena hoe nanenina noho ny absence anao tamin'ny fotoana anankiray tany amin'ny lasa. Ratsy be le hoe taraiky ianao satria absent. Tsy tafiditra tao anatin'ny lisitry ny olona, efa tafiditra tao anatin'ny lisitry ny olona ilaina fa tsy tonga ara-potoana. Tamin'ilay fotoana tokony zarana poste ianao absent. Amin'ny fotoana efa miasa ny olona rehetra izay ianao vao tonga hoe tia taminy. Tsy otsony. Tsy Daniel fa nikoropaka kely izy. Nyantso fiambonam-bavaka Sadraka Mesaka Abednego SOS aloha letsy. Nisy fanapa-kevitra mivoaka ty tena tafiditra ao tsika tsy afa-mialy tsika. Vita soni le izy. Tsy nanam-potoana firy-tsony hoe hivavahana maharitra sy fantohana fa teren'ny fotoana dia nanao vavaka teren'ny fotoana. Mba hamarana an'le zavatra ratsy tsy tokony hitranga fa hanome fahafapo amin'ny mpanjaka. Satria le didy efa mivoaka. Maty daholo ny olon-kendry rehetra tao amin'ny lapa, ary tao anatiny koa Daniel na absent azy. Azonareo veriko ave fa sahala amin'izany ny zavatra mitranga. Ohatran'ny Samuel ny rana tao amin'ny tranony Jesse koa io, ifity mpanjaka tao amin'ny zanany sy ny ankonany. Tonga tao izy fa absent David tao an-trano, tsy tao izy. Saika nosolo-kafo Samuel, iriny avy amin'ny Jehovah, iriny avy amin'ny Jehovah. So ihany Jehovah mahafantatra izay fidinina absent azy. Zay fotsiny tombony anao, valo ny fifidianana mahatonga an'Andriamanitra miandry mandrapatonga ny fotoana iverenanao, mandrapatonga n'ilay fotoana iverenanao efa taraiky ilay fotoana tokony hananganana anao. Tsika ilay tsy manana firy, ny Kronos tsy mamerantsika amin'izao. Fa rehefa tonga ny Kairos anova zavatra, asa vela tereny Kronos ianao. Misy oleto voata ao anatin'izao fampianaran'izao, amen. Amin'ny fotoana tokony handraisana azy ho mpanjaka izy tsy teo. Misy zavatra tsy voatendry hiandry anao. Tsy voatendry ilay izy hoe hiandry anao any amin'ilay toerana, any amin'izay tianao handraisana anazy, tsy any le izy. Fa ianao no mila présent eo foana mba azahoanao an'ilay izy. Nahoana? Samuela tsy nitady an'i Davida tany an'ala. Fozy izy hoe raha tsy tonga izy tsy petraka tsika hinan-kanina ny dikan'izay, izy no mila tonga eo fa Samuela tsy makany. Ny tenin'i Jehovah tamin'ny Samuel, aza mitady azy anaty kiritrala any. Raha tonga ao an-trano izy hosory. Ao an-trano ny rendez-vous fa tsy anaty ala. Halleluja. Rehefa tsy eo ianao dia tsy nandray n'ilay izy. Tamin'ny Saoly ny an'i Saoly ara vao maika zava-doza mihitsy koa ny an'i Saoly. Briky mihitsy ny very mba hafahany fanena amin'ny Samuel. An'ilay fotoana natongavany teo amin'ny Samuel, efa tafiditra ao daholo ilay fotoana mivenjivenjeny nandritry ny 3 andro mitady an'ilay briky very. Ohatrany efa zara fahity zany ilay fotoana hoe andao hoany. Le mpanompo ara ny teny hoe sao dia inona fanatitra oetrany saika fanatitra tsisy ny natonga ilay fahasoavana tsy voaray. Zany hoe fanatitra ny samborona zany, meo aloha dia omeko any an-trano.
vaky io Samuel toko fasivy voalohany toko fasivy sy ny toko fafolo boriky mivery kanefa lalany zany na tonga ny solo tonga teo amin'ny toerana ny andraisan'ny fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra satria présent ara-potoana izy. Amen. Ka matetika ny olana mitranga ny zavatra misy manahirana ireny lalany ireny mba hahatonga anao eo amin'ny assemblée. Amen. Rehefa tonga eo ianao dia hitan'Andriamanitra izay karakarana anao. Mety any an-tranontsika ny vavaka fa any amin'ny tempoly Andriamanitra ny mamaly iana. Elikana mety efa mivavaka foana ho an'izany saingy tsy teo amin'ilay tokantrano nisy any Elikana sy Iana ny fotoana namalian'Andriamanitra vavaka any Iana fa mila nanantona tany amin'ny tempoly izy. Dikan'izay tsy Elikana ny nandray valom-bavaka fa Iana satria Iana ny nakany amin'ny tempoly fa tsy Elikana. Tsy tao an-trano ilay izy izay toeram-panomboany ivavahana fa tany amin'ny tempoly ilay izy any amin'ny toeram-panindrena amaliana. Andriamanitra tsy nametraka olana ny hoe amaly anao any an-trano izy fa misy fotoana izy mijery ny fanitretenanao anatona azy. Tonga miaraka amin'ny fanatren'Andriamanitra tsika ny tempoly ao anatsika ny fanan'Andriamanitra sady manana ny fanatren'Andriamanitra tsika ny tokony vondrona miaraka anome an'ilay fivondrona ny fanatreny ao anatsika eo amin'ny toeram-pivoriana ampitsoro azy eo afovoantsika. Raha misy roa na telo ilaina ny fivoria bavaka teo afovoany zany hoe misitraka ny présence eo afovoany sika rehefa mivory roa na telo amin'ny anarany. Misy zavatra tsy mivaly raha tsy misy roa mifanaiky ety ambony tany. Dikan'izany reny roa fa misy olona zany mitombo fa tsy ianao rery. Misy fotoana zany ianao rery, misy fotoana miaraka iarahanao amin'ny hafa. Hasadona fa misy ny zavatra tsy ataon'Andriamanitra indrofo indray mandeha ihany. Zay le kairos. Misy zavatra eo amin'ny fiaina tsy aven'Andriamanitra indroa fa indray mandeha ihany. Aza diso le zavatra indray mandeha tsy miverina ataon'Andriamanitra satria absent ianao. Na absent ara-panahy, tsy miomana ara-panahy, tsy mivavaka, tsy tsara firaisana amin'Andriamanitra. Manaiky fotsiny ianao marina be zany zavatra teny amin'ny pastery zany fa tsy mety tafavoaka mihitsy ao anatin'ilay mahazatra. Tsy manam-piniavana ny iova mihitsy mba iainao anatina fanekena hoe ampandefitra nyty zavatra mahazatra aty fa mba hampanaiky ny atao anatiko ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ao vetsika. Fa zao hozy Zakaria, za Jesosy ninona misy ninona tsisy. Tsy maninona fa nanantenanao tamin'ny Jauna 5 taona zay Elizabeta dia efa nisaitsaina hoe Jauna efa nanao berceau kely tao an-trano satria nianatra mbola sekoly ny finoana sy ny fanosorana. Berceau popety ny atao dia somary ananana kely dia asinakanjo dia hoe Jauna no isanandro plonoy zazy io raha Liza Elizabeta. Manao hetsika pinono isanandro tsy tonga le izy 5 taona tonga 50 taona mbola tsisy ninina 90 taona 70 taona mbola misisika ihany eo amin'ny tempoly. Za nao asa fisoronana za tsy saraka amin'Andriamanitra zany. Andriamanitra foana izy na misy Jauna na tsisy Jauna. Ninina zao za hanompo an'Andriamanitra foana misisika foana raha zaka. Ninina faky vindra Liza ny an-trano. Azonareo fipetraka le izy. Misy fotoana zany Elizabeta efa tsy miakatra tsony makany amin'ny tempoly satria nahoana reraky ny Jauna tsy hita. Fa Zakaria toujours courage foana isanandro sanandro. Tonga aniza ny toro androany atao rangaha atao pilo fasy fa za tenao dia hitan'Andriamanitra mifona tena tenompo be izy dia izy foana ny lany. Dia le namany anankiray zany tsy tafiditra fa izy misisika foana. Tratra ny kairos tampoka eo am-panaovana an'ilay any nidina any anjely mba hoviana koa Gabriel amin'ny mamango ohatr' izany fa tamin'ity indray mitoraka ity tratra ny fanotronana teo am-panaovana fanompona ary amin'ity taona ity isolato tratran'izany. Eo amin'ilay tsy amposinao iny midina tampoka i Gabriel avy any fa tsy Elizabeta. Surprise tsara no mba hitany Elizabeta miditra ao anaty. Iny natongava Gabriel hiteny fotsiny hoe hiteraka zazalahy ianao efa 9 bolana zao 9 bolana ra 9 bolana amin'izay Jauna. Olona tsy nieritreretiny ho be vokary
nahazo taranaka tampoka satria joro tamin'ny fahatokina. Mila mazotsika miaraka amin'ireo mpiara mivavaka mampiray hery sy fo ahatonga antsika tena iray tahaka an'izao. Aza mafoy fiarahantsika mivavaka tahaka ny fanaony sasany. Hebreo 4:5-20. Tsika tsy mahafantatra ny fotoana tampoka hatongavan'ny Kairos n'Andriamanitra amanginy atsika. Mety ao anatin'ny assemblée ilay izy, mety anao manokana any an-trano ilay izy, tsy mampaninona izay hatongavany. Fa zao manana antony Andriamanitra mahalinanao amin'ny fanetretena aloha ny hitako. Izay ilay tiako anairana anao. Andriamanitra mantsy manana ny fotoana anovany ny anjara voateny. Sainy fa Zakaria nitsahatra tsy nanao ny asa ohatra. Kivy, reraka, satria aiza ihany ary Jaune. Fa zao tsy nirara ino ilay izy nandroso foana izy. Hitako ianao feo foana manomboka androany. Ary azoko antoka ny fisokafan'ny fahafahanao ametraka ny lanjan'ny fivoriana iombonanao amin'Andriamanitra eo ambony lavitra noho ny rendez-vous hafa rehetra. Raha diso an'io fotoana io dia mety ho tena taona maro avy indray na raha isy vao hiverina ny ohatr'izay. Mily ianao mahay manararotra tsara ny opportunité omen'Andriamanitra anao. Tamin'izaho tamin'ny mbola kely misy zavatra anankiray nazavako an'ilay Kairos kely. Mianatra mpianatra dia izaho mazoto mianatra be foana mianatra. Dia ny fotoana ohatra nirerdreraka kely izay dia ohatra somary nararirary dia nijanona tsy nianatra. Mipetraka tany an-trano amin'izay, inona ny zavatra nitranga? Nisy Kairos tany am-pianarana. Tamin'ilay fotoana nijaronako mihitsy ny tonga ilay mpizara cadeau. Hoe fa fizarana cadeau dia ho an'izay sy ny ankizy présence tonga nomena an'ilay izy. Nefa misy pilapa lava zay any am-pianarana ihany, tonga ngarainy tamin'io nahazo. Dia inona ny zavatra nitranga? Le cadeau any an-tanan'ilay zalahy tsy mpianatra io. Lasa iny zao tokony ho anao lasa nitsiritra fa noho ny absence-ako ndre-pandeha dia very le nandritra fotoana maro na teo fa le pilapa tonga nanatrika indray ny lasa sitraka satria présent izy tamin'ilay fotoana tongavan'ilay Kairos. Misy fiainy veto androany. Teneniny eo akaikinao mety aminao hoe eo foana. Ino ny problème ny Joba? Joba 2:1-20 Joba 2:1-9-12 Joba 2:2-9-12 sy Joba 2:1-9-12. Rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia absent foana Joba. Zay no tonga ny Satana afaka nitabataba. Ny ampangany Joba. Efa manita ny Joba mpanompoka ve ianao izy Andriamanitra? Efa nahita nanam-potoana andresana momba fa tsy afaka mifosany Joba zareo atao Joba. Misy fotoana zany Andriamanitra ny devoly manana antony hiampangananao satria ianao tsy présent eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zany hoe tsy hitan'Andriamanitra. Tsy ampivavaka zany tsy hitan'Andriamanitra zany. Tsy miombona amin'ny tenin'Andriamanitra, kilavadavaka matetika. Tianana ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa tsy mety miaina amin'ilay toe-panahy mihitsy. Efa tonga amin'ny fiantsona ny invitation ny zanak'Andriamanitra taizanao ry Joba. Rehefa tsy teo izy tamin'na tsy teo azy indrindra no nivoaka ny fanapahan-kevitra koa natonga azy voazaha toetra satria tsy afaka niteny Andriamanitra hoe zao toetra ary izy ny ainy azaka ty tsy hainy Joba ane zany resaka Andriamanitra sy le fanaratsy ny mpanga azy zany fa tsy teo Joba nafantatra an'izany. Tonga amin'izay fikororoana ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny marina kosa aloha marina ny filazan'Andriamanitra nahita ny Joba hoe tsy vatika izy joro Joba. Ino ny navoan'i Davida? Fotoana tokony andanana miady absent tany anady izy fa mipetraka tao an-tranony. Dia ino vokatry le absence ny tany anady nefa tokony andeha hiady lasa batsebamandry sisa nitazatazany eny an-davarangana. Tanareo le izy lasa nidiran-doza satria nahoana absent amin'ny fotoana tokony à présent anao. Ianao malala zao mihitsy any an-trano fa fotoana amin'ny fotoam-bavaka fa kamo ianao dia mody mamorona zavatra ato. Tsara vela tsy tao vitako ny tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Nareo kory reto tsy azo vazivazina. Halleloja. Misy fotoana tena renao mihitsy ny hoe afaka ianao afaka. Aloha amin'ny heriny nganao tompony rehefa avy eo
Karaha tany ty moa taminao le tsy tonga iny ka Andriamanitra miaraka daholo ny anjery rehetra miaraka amin'ny cadeau rehetrarehetra amin'izay aiza ary ihany iny tsy maintsy fitsorana iny ihany meny antaolo ny pastera koa dia rovina zany izy ny eo dia rovina zany izy ny teo jereo masony eo akaikinao tovy eo foana ianao hoe ianao ne tsy sasany hoe averena ianao ne tsy le sasany fa ianao zanak'Andriamanitra ko aza mahafoy hoe a fiarahantsika miangona tahaka amin'ny fanaon'ny sasany. Amen. Amin'ny alina ny ianao matory be absent fa ny sasany fo présent. Misy fotoana ianao mila tonga amin'ny fotoana anankiray ohatra izao hoe sarobidy aminao ny présence anao eo anatren'Andriamanitra. Amen. Tsy absent ntsony ianao amin'izay. Nafatany Lazarosy anie satria absent Jesosy Jona 20 ny absence an Jesosy natonga Lazarosy maty. Vao tonga Jesosy niala avy any Martha sy Maria raha tetra ianao tsy maty ny anadahako. Mba faravara tsy nisy sitrana satria ny aretina ianao sitranina fa ny surprise aloha satria teo amin'ny présence n'Andriamanitra. Tsisy afaka hanarina an'izay absence anao very zay akoatra ny fahazahoanao antoka fa hodronin'Andriamanitra ianao. Vao tonga Jesosy dia Jesosy hoe ny Jesosy koa fananiny tsy présent satria nahoana tia handingana amin'ny fanasitrana izy fa tia hiditra amin'ny fananganana. Matetika ny zavatra goavana amin'ny tranga varavarana amin'ny sokatra hidiranao amin'ny dimension ambonimbony kokoa. Amen. Tena ry zareo sura be mihitsy izy roa vavy raha tetra ianao a tsy maty ny anadahako. Ao bokin'ny Jona 1:20 ny 9:20 Marta ny 9:30 Maria. Misy fotoana ny ianao hoe mahalala tsara fa indraindray misy olana mitranga ao an-trano. Io olana mitranga ao an-trano io tsy natao hitranga raha teo ianao fa vokatry ny fandandananao loatra ny tranga le izy dia lasa nandamina an'le izy ianao sy sisa rehefa avy eo. Tanareo misy vity ny présence anao. Amen. Manonona faharetranga rehetra izay nanakana anao hatramin'izay tsy hifanena amin'ny anjara voatendrinao a dia tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao mandrakizay. Joba tsy teo amin'ny fivoriana satria mbola tsy tonga Jesosy. Zay koa ny anankiray aloha. Fa tonga Jesosy vao nisy zanak'Andriamanitra. Ka na tonga ny Joba tsy teo amin'ny fivoriana na teo eo ary izy tsy afaka makeo. Fa ianao afaka makeo satria zanak'Andriamanitra ianao taoriany ny fahatongavan'i Jesosy nateraka indray ianao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ianao ilay karazan'olona natao hifankahita amin'ny anjara voatendry ireny. Ianao afaka nisitraka ny fitarian'ny fanamasina amin'ny fotoana rehetra. Raha ny fanan'Andriamanitra izay nanangana an'i Jesosy tamaty no mitoetra ao anatinao dia afaka hiova sy hanangana ny maty rehetra eo amin'ny fiainanao izy. Nisy any fivoriany zanak'Andriamanitra izay manome antoka fa tsy maintsy eo Andriamanitra. Hitanareo ilay ohatran'ilay mpaminany eo mpanjaka voalohany 2:20. Misy mpaminany zay eo mpanjaka voalohany 2:20 ho tantaraiko aminareo kely ny tantarany aloha dia ho faranantsika amin'izay ny toriteny dia hiditra amin'ny fandraisantsika dia nomboka anao vavaka tsika sy intercession kely dia vita zay dia ekohaka kely tsika dia aorian'ny fiakofana sy fiderana dia ametraka tsodrano avy hatrany. 2:20 ny andininy faha 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Zedekia zanaky Kenana nanantona dia namely ny takolaky Mikaia sady nanao hoe taizany ny alàny fanany Jehovah tamiko hiteny aminao. Toko amin'ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny andininy fa 3:20 amin'ny mpanjaka voalohany 2:20. Mpanjaka voalohany 2:20 andininy fa 7:20 ka hatramin'ny andininy fa 4:20 ary. Ary Mikaia ianoy ary ny teny Jehovah nahitan'i Jehovah nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana ary ireo marobe rehetra ny an-danitra nitsangana teo an-daniny avy dia teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviny. Ary o Jehovah, iza no hitaonany Ahaba handeha ho any an-dramota Gileada ka ho lavo any? Ary ny anankiray ny teny toy izao, ary ny anankiray kosa ny teny toy izao. Dia nandroso ny fanahy ka nitsangana teo anatreny Jehovah ary nanao hoe izao no hitaona azy. Ary o Jehovah amin'inona nefa dia hoy izy hivoaka ka ho tonga fanahy mandainga eo ambava amin'ny mpaminany rehetra. Dia indray Jehovah ho voataonanao ihany izy fa ahatateraka ianao mivoary ka ataovy zany. Ko indro Jehovah efa nanisy fanahy mandainga eo ambavany reto mpaminaninao rehetrareto
ary izy koa efa nilaza ny lozanjoanao fa zay dikazana kenanana nantona dia namely tena raha izy ohatr'izay ndao jerentsika teto reto mpaminany rehetrarehetra reto a faly anome fahafinaretana ny mpanjaka fotsiny fa Mikaia tany amin'ny conseil ny lanitra mbola tany an-danitra izy nampahitan'Andriamanitra ny réalité ny zava-misy rehetrarehetra indraindray ianao rehefa zatra manompo a tsisy communion ntsony fa tonga dia mandeha amin'ny connaissance biblique fotsiny ara-tsaina fotsiny mizara n'ilay teny fiainana zay ny atao hoe teny tsy misy révélation Mikaia nandray révélation avy any an-danitra hoe zao ilay tena marina tsy nitovy ny fanambarany maro anisa sy Mikaia rery nampahitan'Andriamanitra fa mpandainga daholo ireo tonga teo aloha ireo ary nana fotoanandreo mpaminany tonga dia nitsangany raha Zedekia tonga dia nitsangana izy dia zay no mampaminany sandoka azy etiketi-po tonga dia namelaka ny Mikaia fa taiza indray ny fanan'Andriamanitra ianao mamelaka io dia efa tsy ohatsony ny fanan'Andriamanitra io fo be io tonga dia efa tsy ao ilay izy ao ve tsika dia inona ny zavatra nitranga nijory Mikaia dia niteny zao ny zavatra hitako tany an-danitra hitanareo rehefa tsara communion amin'Andriamanitra ianao dia ampahitan'Andriamanitra zavatra hafa mihoatra noho ny fahitany rehetra tsy hoe rehefa ny maro anisa ny mahita an'iny dia marina iny fa misy zavatra tsy maintsy ilainao ny tolotsaina avy any ambony dia Mikaia niaino an'Andriamanitra izy fa tsy niaino an'reto mpaminany be deaibe reto tsy mpararadriry rano zany izy hoe zao na zay hoe allo tonga raha dia ampitovizina samy kamo mivavaka daholo fa tia mefa fifaliana ho amin'ny mpanjaka zavatra nitranga jereo ny zavatra nisy rehefa tsy niaino an'Andriamanitra tsony tany amin'ny Mikaia koa Iaba dia nefa ranany vita tao anatin'ilay ady koa ka ny zavatra tiako tenenina aminao zany dia tsotra tsara kokoa ianao présent eo anatrehan'Andriamanitra noho ny présent eo anatrehan'ny mpanjaka manao zay mampifaly an'Andriamanitra fa tsy miezaka izay mampifaly olona ny olona voafetra fa Andriamanitra ilimité tsy marety ao an'Andriamanitra hitanareo ny loharanonota mahatonga ny olona manota dia satria tia ampifaly olona izy tsy tonga ny amin'ilay programma tena ilan'Andriamanitra azy ny valiny feo amin'ilay lalana anakanina ny hafa tsititra zay no mahatonga ny fariseo sy ny sadoseo ny tenenin' Jesosy hoe loza ho anareo fianareo sady manakana ny hafa tsititra ny areo koa tsy tafiditra matoy zany manakana hoe lany andro ampanakana ny varavara rehefa mikatona ianao mbola nakana tao ihany tavela miaraka amin'ilay sakanana koa ilay mpanakana mahita fahamazanak'Andriamanitra ianao dia tsisy famangin'Andriamanitra ho rahatenao zany amin'ity taona ity amin'ny fotoana rehetra manomboka amin'ity herinandro ity dia mifankahita mifanatrika amin'Andriamanitra ianao halleloia mba fantatranao na voan'i Josefa koa Genesis 3:7 Genesis 3:7 na voan'i Josefa dia satria tsy présent izy tamin'ny fotoana nikononkonona ny rahalany andingana azy fa zao présent ndray izy tamin'ny fotoana anandratana azy tao amin'ny lapa eo 7:70 amin'ny Genesis 3:7 ao amin'ny Genesis 3:7 teo ary koa farao tamin'ny Josefa satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao zany rehetra zany dia tsy misy lehilahy mana-tsaina sady endry tahaka anao dia lasa voatendry izy satria izy nitondra ny valin'ilay nofo teo amin'ny mpanjaka dia ahita olona azy indray satria présent izy tonga dia tafiditra fa eritreretiny hoe présent izy absent izy fa olo-kafa ny nampitondrainy an'ilay teny raha tonga dia niteny farao hoe ianao no miditra eo amin'ny seza fiandrianana satria présent izy dia izy ny voatendry ao ve tsika lasa mpitantana ny Egypta tsy fidiny izy satria présent anoho ny présence anao dia misy zavatra azo atao foana misy zavatra ho azon'Andriamanitra atao rehefa présent ianao manomboka androany atao vitan'Andriamanitra fa présent ianao raha miteny Andriamanitra mitady olo marina présent jery Andriamanitra hoe mitady olo masina présent mitady olona mahitsy présent mitady olona vonona ho iraka koa ako présent mba sainao ne raha absent Isaia tsy afaka ny tena ity sy atoko fahina andiny voalonga hatramin'ny andiny fahavalo rehefa présent Isaia dia azony rahana misy zava-miafina ny maha eo anao ary misy fatiantoka ny absence anao eo amin'ny fanatren'Andriamanitra Andriamanitra teresaka Mosesy amin'ny Genesis Exodus toko 7 andiny voalonga hatramin'ny andiny fahaenina
fa izy mila mivily lalana makeo amin'le roy memy mitarenafo iona amin'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy fombany mihitsy miteny hoe avy ety fa présent fotsiny izy dia nao no mila mampitodika ny fifatoanao any aminy. Ohatrany Abraham petrapetraka teo ambanin'ny hazo terabinta Andriamanitra, hazo terabinta ny Mamre teo izy no mipetraka, fa i Abraham no mila mivoaka manantona azy. Halleluja. Hitanareo in'le fanatonanao iny sarobidy amin'Andriamanitra, fa tsy ianao miandry eo amin'ny salon Andriamanitra tongava eto mahay. Io hitany foana na taty na aty aza io hitany foana. Ianao mihitsy ny mila mananga ny fonao. Tompo indindra iaho ho tompo hitoetra ny ilanao, ndraindray to miantso vonjy anao anaty tatrao, anio araina nefa tsy angataka minao, tia wila safa tiku yanao, tiku yanao, nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fa hitanao tompo ny atilany ny foko, tiku yanao, ny fitiavanao tsy miova, tia wila safa tiku yanao. Hitany tompo ianao, eny ianao le manantona azy. Mety eo anefitro manokana ilozanao ny olona rehetrarehetra, lasa ianao ohatran'le mitsirika kely any am-pandriany reny, mitoraka sy mandoalika eo amin'ny eo morom-pandriana miteny hoe tsy haiko Jesosy fa mafana be ho anao fotsiny foko, tsy haiko fa misy zavatra maniry ato anato ke resaka aminao, tsy haiko nareo na fa tratran'izany na tsy tratran'izany, fa misy fotoana ao anatin'ny fivoriana be dia be ny resaka zavatra hafa mihitsiny, tonga tampoka ianao dia matsiaro an'Andriamanitra tampotampoka izany, dia anatin'le fahatserovana an'Andriamanitra nefa le resaka matsiro dia lasa ianao tonga dia tsy mahazo aina fa miala ao anatin'le dinika sy le korana be, tsorika mitoraka kely fotsiny mandoalika any amin'ny efitra misy ianao any, sady mipleure mitomany ny enonao mihitsy hoe mavesatra ny fonao, fotony hoe eo Jesosy fa tsisy miresaka aminy. Na mandeha izay aho tena tsaroko mihitsiny lanja ny fisiny eo amin'ny fiainako, fantatro foana ny fisiny zany lanja zany, fa reo karazana endrika maro samihafa isehony mba hitariany hifantoka aminy, tena hafa foana arakaraky ny andro sy ny fotoana. Dia misy fotoana indraindray ao an-trano mipetraka dia maka coin kely, dia indraindray moa tratra ny vady aman-janako ihany, misy fotoana mba tsy hitandry zareo fa mba zaso olona ihany, dia ao anatin'ilay izy ianao misaina tompo inona mba nataoko anao tamin'le ohatran'izao Jesosy, raha tsy teo ny tananao dia efa tsy teo tsony tamin'le ohatran'izao Jesosy, le tamity le fotoana anankiray ity, raha tsy natsotranao ny tananao efa tsisy mivelona tsony, le nanahirana ohatr'izao, le tolo-tsaina nomenao ohatr'izao, dia hitanao misy no misaitsaina n'izany zavatra zany, tsisy fotoana tsony hitany sanao tompo za mila an'izao, tsisy tsony, fa ohatra misaina izany ianao hoe misy zavatra be dia be sy mihoatra nataon'Andriamanitra ho anao, fa ianao tsy tonga saina, misaina n'le izy fa badelin'le zavatra mba nandrasanao foana, dia mahatonga anao tsy misokatra ao anaty, tena iombona aminy. Halleluja. Zaho irerisisa no mamisavisa mieritreritra anao, ny
androko efa hariva tsy dizay atao maninanao ny foko ka misentomy toloko mahatsiaro ireo mafizay ny aretanao Jeso inona no nataoko anao no indro nafoinao ay hatramin'ny ainao ny antompoko tsy angina fa amafisiko laintina ianao ireritoko no fiainako zao a ndotsika isaina isarika ny sainao androany aza manay kopadeliny le zavatra ilainao mba malina Andriamanitra anao ndotsika isaina ny fitiavany tsy zavatra efa nataony le taminao nisy fotoana hoe kivy ianao tsy kivy satria mafy ny zavatra vitanao ny zavatra nitrangy eo amin'ny fiainanao fa misy fotoana ianao kivy amin'ny tenanao fa inona ary ty zavatra toko ty misy fotoana tsapanao mihitsy ny hoe tsy mendriky ny ovaliana ohatra ny Samsona zany ianao dia ao anatin'le ika farany izay misokatra ao anatin'ny fony miteny hoe Andriamanitra mamindrafo amiko dia tao anatin'iny renao mihitsy Andriamanitra ny joro nanovany daonina rehetrarehetra lasa tsy any amin'le tokony ianao voasazy be rava be potika be fotry nisy fandresena tsy napozinao zany tao anatin'le zavatra nitranga na neon'Andriamanitra ny tenany hoe mbola eo amin'ny fiainanao izy androany maraina sokafo ny fonao dia mahitany fitiavany mahitany famindrapony mahitany fahatsarany rehetra eo amin'ny fiainanao zay namindrany fota aminao na melany ny helikao na nadiovany ianao ary indrindraindrindra na nafany ianao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra androany hariva Jesosy androany maraina Jesosy raha iombona latabatra aminao zay inana ny nofinao sy sotry ny ranao tsy tonga tahaka le olona hitaraina amelatra eo anatrehanao ny momba anay sy ny fahorianay sy zay mahakasika anay satria rany amin'izany efa fantatrao ihany fa tonga izay fandray am-po aminao tonga ka sitraka anao anome lanja ny famonjenao hiverina aminao manaiky amotsitra reo endriky ny faratsiana rehetra amin'ny alalan'ny fanadiovany ranao sarobidy anay fa hijoro eo anatrehanao amin'ilay fifikirana fianteherana fiantorana tanteraka aminao misaotra androany satria nomenao zany fahafahany zany Jesosy ary amin'ny alalan'ny fandraisana sy fiombonana amin'ity marain'ity inoko fa ho tena iray indray isika ho aina iray satria raha iray no ikoriana atao aminay tsirairay avy dia ny rano sarobidy indray Jesosy tompo tamin'ny alazana madiana azy dia nandray ny mofo rehefa nisaotra izy teny vakina dia izy hoe tiany tenako izay vakina ho anareo so natao ho fahatsiarovana misora azy sodra tompony amin'ny nofonao le nofo tsisy petinota manaiky ifandray amin'ity mety loha ity anomanany ao anatinay iray manontolo mba hitondra ny apahany zay nofo tsy mety levony zay hitondra fanasitrana ao anatin'ny tenanay manoloana andreo faratsiana rehetra mety hiteraka aretina sy ratra ny anaty na eo amin'ny fananay zany na amin'ny ainay zany na amin'ny tenanay zany aoka izy fiatraika ny nofonao Jesosy mba hanovany ao anatinay olona efa naraka amin'ny sitraponao araka ny teninao tahaka izany koa ny kapoaka
zay manambara ny rano fanekena vao mosady mandrakizay zay ho famelana ny fahotantsika hoy ny tompo nao vinanao nareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo mandra-piaviny fa ny raha amin'ny kapoaka dia manambara famelan-keloka firaisana tanteraka ny famonjeny Kristy ikoriana ny fiainana ao anatisika tonga tsika hisitraka ny fahafenao ny fahatsarany ao anatisika misora azy o Jesosy zay mihinana nofo sy misotro ny rako dia manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany ny fanantenany ny andro farany dia ny fananganana antsika anovanantsika ho ilay endrika vaovao hitafiny sy fahalovana afatsika mitsena ny mpampakatra fa raha iseho izy dia ho tahaka azy sika ary ho fiainana iray aminy sokafo ny fonao ampisaorana makasitrahan'Andriamanitra ny fananao ray manontolo manome voninahitra anao araiky mpanao ny lanitra sy ny tany misaotra anao noho ny fahatsaranao sy ny famindramponao izay miasa mahery eo amin'ny fiainako isan'andro mamelombelona mampitombo ahy ary mampitoetra anam-piadanana mandrakizay raiso ny fahasoavan'Andriamanitra androany maraina atonga ny ao anatinao anapahatsapahana ny korina zany fahatsarana zany amin'ny fahafianona amin'ny lafim-piainanao ray manontolo dia ka maly anao ny fiombonana ao anatin'ny fandraisana tondra famelombelomana fiainana fiadanana ho anao sy ny ankonanao sy mahakasika anao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mitiafa mafy be ho an'ny tompo manao fanatritsika ho an'Andriamanitra sy ny filazana avy hatrany dia miroso ny korala ihany koa manatanteraka ny fanompony amen. Alléluia. Alléluia. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia faly mbola miarabantsika ihany koa mbola vonona amarana ny herinandro farany ny amin'ny fifadikanana tsarovy fa araky ny ambaram-panompon'Andriamanitra matetika dia hoe entraînement ny fifadikanana fa tsy hoe rehefa vita fifadikanana dia mijanona ny amin'izay efa fanapa-kevitra rehetra ny raisina ny amin'izay fahazaran-dratsy rehetra efa ialana fa dia mitohy atrantsika mamarana ny herinandro farantsika efa resampanompon'Andriamanitra teo aza vela ho diso anjara ianao araka ny efa nambara teo ihany koa dia misy ny sekoly isa-maraina fanatrehan'Andriamanitra mila présence antsika Andriamanitra mila présence antsika Andriamanitra ary mila mahita ny tavantsika Andriamanitra tsy hoe tsy hitantsika any an-tokantrano mety misy tokoa ny manao live misy ny tena tsy afaka noho ny amin'ny antony fa fantatry ny tompo zany dia mbola misy azo anararotana ny latsinainy talata larobia ahafahanao manatrika ny sekoly etsy amin'ny shoprite Analakely manomboka amin'ny fitora ka hatramin'ny valora sasany araroty reny fotoany reny satria sarobidy araka ny resahako teo noho ny amin'ny antony raha tena tsy afaka ianao aza dino raha mijery live na miverina miaino an'ilay izy rehefa hariva dia afadio vavaka reny. Alleluia. Manaraka izany ny amin'ny fotoanantsika ny amin'ny zoma tahaka ny androany ihany koa dia mbola eto ny fotoanantsika manararoatra foana misy ny sujet de prière izay efa zaraina foana eny amin'ny hvkl-mission dia omeny tompo fotoantsika ahafahana manatanteraka an'izany ho voninahitra ny tompo irery any. Alleluia. Dia ao anatin'izany ihany koa dia ararotina foana ny milaza amintsika fa misy ihany koa ny fandaharana alefa mpanompon'Andriamanitra foana amin'ny hvkl-mission dia ndaotsika hiara-iombona ao anatin'ilay izy na ny teny manafaka zany na ireo émission zay any ivelany ny hvkl France dia araroty miaraka amin'ny tompo ndaotsika hivavaka noho ny amin'ny fahafahantsika manatitra hiara-itsangantsika voninahitry ny tompo ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay tompo malala misaotra ny amin'ny fitiavanao ny amin'ny fahamarinany teninao afaka tena miatra amin'ny fiainana zany satria
ny teninao dia fanahy sy fiainana. Tompo, mahazo ainy zay miaraka aminao ary engana izay tsirairay avy tomba anatin'izany fahazahoanainy zany sotra tompony amin'ny fahafahanay manatitra ihany koa ny fanatitra sy fahafolon-karena voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafy tsika voninahitry ny tompo. Alléluia. Avy hatranintsika dia ampiasan'ny fotsika anonona ny fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra avy amin'ny teny fahamarinana izay nomenantsika amin'ity marain'ity. Zavatra angatahantsika sujet de prière dia ny hoe raha mbola misy ny fivoriana anasan'Andriamanitra antsika dia isan'ny mavitrika isika ho avy anatin'izany fivoriana izany. Amen. Jereo tsara fa fiangonana voalohany nazoto ny aran'ny vavaka. Titona amin'ny fifoazana marina fa isa maraintsika samy forera isam-pandriana fa le fifoazam-panahy mavitrika hanao fotoam-bavaka. Amen. Avao fontaranao dia asanaton'ny vavaka ataovy mirehitra sy mafana ianao amin'ity marain'ity ary rotsy zao fotoana zao dia mety anatrehan'Andriamanitra ny fiainam-panahinao. Tsy ho varim-bariana amin'ny fotoana andrenesanao fa misy fotoana ahafahana miangona sy miara mivavaka. Tsy ho tratry ny akamoana, tsy hisy fialan-tsiny ka homenao vahana na resaka frais na resaka fotoana na resaka fandaminana. Ho vitanao ara-piniavana ny andray andraikitra ampiasa ny safidinao ho avy eo amin'ny toerana iandrasan'Andriamanitra anao ara-piombonana. Ao fontananao dia mivavady mangata amin'Andriamanitra ty taona tsy isiany absence physique anao amina fivoriana anankiray. Raha eo amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mankasitraka anao zay tahaka ny nanomezanao an'i Samuela tamina rendez-vous tao asilo rehefa tonga teo ihana no nanay fanantenana sy andraisanay fepetra manomboka amin'ity marain'ity indray raha mbola reny sofinay ny fisian'ny fivoriam-piombonam-bavaka anasanao anay, anasanao ny zanakao tsiraray avy mba tsy ho resin'ny fahakamona, mba tsy ho resin'ny fialan-tsiny, mba tsy ho resin'ny ireo karazana tsakatsakana fa anina finiavana andray andraikitra ampiasa safidy anome voninahitra anao eo amin'ny fiandriananao araka izany fanasana mendrika ampiavy aminao zany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy venina masina sy manan-kera avy any Nazareta. Amen. Menaran'i Jesosy. Amen. Teo ampanimpony Zakaria novangin'Andriamanitra tamin'ny Jauna. Taiza? Teo ampanimpony. Dao tsika hivavaka mba ho présent ianao eo amin'ny fanimpona. Mety tsy ho aro mpisorona hitondra fanatitra eo amin'ny altara daholo. Marina fa eo fanjakam-pisorona, tsy izay le fanjakam-pisorona le resahako fa eo amin'ilay andraikitra eo mety tsy voatery amin'ilay eritreretinao le fanimpona fa ao amin'ilay anendren'Andriamanitra anao kosa le fanimpona. Manomboka andro maraina zavatra angatahantsika mba ho tonga sainao en permanence ianao ho présent eo amin'ilay ilan'Andriamanitra anao. Mety tsy ampozitsika mihitsy hoe inona le izy fa mangata amin'i Jesosy. Mety efa nitenenin'i Jesosy le izy dia amafisy tsara ao anatinao dia mijoro tsara. Tena le izy zavatra tsotra be ny andrasan'i Jesosy amin'ny olona tsiraray avy. Zavatra tsotra le izy fa mila tonga saina ny olona tsiraray avy anatanteraka zavatra tsotra anankiray izay amin'ny fotoana iandrasan'Andriamanitra an'izay olo izay. Ao fontanao dia teneno Andriamanitra mandritra ny taon'ity indray ny anjara fanimpoko tsy avelako raraka ny fotoana tokony hanompoako dia ho présent foana. Asanaton'ny vavakao dia miresaha ianao amin'Andriamanitra topoinao ampitiavana sy ampifaliana. Raha eo amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Taona tsara ho anay ty taon'ity ahafahanay manolotra ny tsara indrindra mba tsy hisy fotoana ka absent zay eo amin'ilay andraikitra sy anjara zay amin'ny fomba tsotra no anoloranao anay an'izany fotoana zany zany anjara zany mba tsy hisy ho diso anjara tompo amin'ilay anjara fanimpona any endrenao eo amin'ilay antom-pisina eo amin'ilay endrasanao anay amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Apetraka eo am-pelantananao le fisokafany ao anatinay tena ho tonga saina ara-potoana tsisy ho fotoana ho varim-bariana ka amela ny anjara fanimpona amin'ny alalan'ny absence anay. Tsy te hahita ny famindrana ny fanaovan-jiro zay, tsy te hahita ny famindrana ny fanaovan-jiro zay.
tsy indray mandeha tsindroana eo anaty baiboly a maneho fa rehefa natsahatra ao Mosesy a tsy hoe tsy misy olona afaka nolonao azy fa teo i Arona fa na tsy vonina koa ry Arona dia nanangana Josoa ianao rehefa tsy voniny Petera hitondra ny filazantsara ho an-jentilisa dia nanangana ny Paoly ianao rehefa nialy Barnabasy dia nanangana ny Timoty ianao ary misy fotoana Jesosy isaorana ianao a fa mbola nitendrenao zay anatin'ny anjara fanompoana ankasitrahany be dehibe zany ankasitrahany amin'ny fony manontolo zany mba tsy hoisan'ny olona zay mialy zany tsony zay ary ireo zay niala kosa ianao afaka hirécupérer azy ireo afaka merina azy ireo amin'izany antom-pisiny zany amin'ny anaran'i Jesosy amen vafontananao misaora azy misaora ankasitrao ny fonao manontolo mino ianao fa nianto mivavaka valimbavaka niainao antsika teto Andriamanitra isy faherezana sy fahatanjahanao anatinao mba ho présent ianao ao Silo andraisanao Samuel ho présent anao eo am-panompona andraisanao Jaona misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy any Nazareta amen tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy mbola hitovy avaka antsika mahakasika an'izay présence anao zay présence ihany koa présence ianao physiquement amina toerana anankiray fa mety absent ianao spirituellement eo amin'ny toerana anankiray mivavakantsika mety hita ianao hoe mety parfait présence anao amin'ny toerana anankiray mety tonga ianao amin'ny akantsara mety tonga ianao amin'ny apparence amin'ny fisehoany ivelany hoe eo ianao fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao amin'ny ara-panahy tsy ao mihitsy da tsika hitondra-bavaka an'izay mba aneo ilay mahizy anao miaraka amin'ny etaeta sy ny etaeta-panambarana marina mitady an'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehany amin'izay ilain'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehany tsy ho présence physique fotsiny fa ho présence miaraka amin'ny physique sy spirituel eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fotoana anankiray Davida tonga teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra teo izy ary tonga ihany koa tamin'ny fo nanaiky sy nangetaheta an'Andriamanitra asandrato izay vavaka izay raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kery avy any Nazareta amin'ny fotoana rehetra tsy afoizanay tokoa ny fivoriana tsy tonga fotsiny izay aneo fa eo mety hitany maro fa tonga kosa izay Jesosy aneo fa eo amin'ny vatanay ary eo ihany koa amin'ny ara-panahy amin'ny etaeta feno amin'ny fotoana rehetra izay irahanay tompo aoka ny fanahinao masina no anampy sy hitondra ny tsirairay avy aneo ny fanambarana ary ampisy ny etaeta mandraka hariva ao anatin'ny tsirairay avy ahita sy atsapa ary tonga lay olona kasitrahanao satria tonga amin'ny fanambarana sy tonga amin'ny etaeta mibavaka amin'izay ilainao sy akasitrahanao milanao zay ary misaotra ny amin'ny fanahinao masina zany tompony hoentinay eto anatrehanao makasitraka feno anao zay dia rainy amandrak'izay ninaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kery avy any Nazareta alleluia amen ao Matthieu toko 20 andiny 5:30 amin'ny anaran'i Jesosy nirakitra tsara no hamoahany olona tsara fanahy zavatra tsara ary nirakitra ratsy kosa no hamoahany olona ratsy fanahy zavatra ratsy vavakantsika mba ho amin'izay rakitra tsara zay noetitsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra en présence asandrato izay vavak'izay raha eo amin'ny anaran'i Jesosy aoka hifanitsy ihany tokoa ny amin'ny fietsikay ny amin'ny fiteninay ny amin'ny fijerinay ny amin'ny fisainanay tsy amin'ny maha-olona fa ny amin'izay rakitra tsara avy aminao tompo noho ny fiasan'ny fanahinao masina ao anatin'ny tsirairay avy tompo aoka ho izay rakitra tsara zay tokoa amin'ny fotoana rehetra izay irahanay no iseho voninahitra ianaranao ary alomezanay voninahitra anao ihany koa mba hifanitsy tokoa ny fijery ny fisainanay ny fonay mombanay rehetra eo amin'ny fanatrehanao ary ho présent tanterak'izay amin'ilay akasitrahanao sy ilainao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kery avy any Nazareta alleluia amen asa anatin'ny tananao dia misaoran'Andriamanitra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy
misaotra anao fa afaka mbola mitondra ny mombanay rehetra indray zay eto aminao mba ho ilay ankasitranao amin'ny fotoana rehetra izay iarahanay dia ilay présence physique spirituelle mba ilay fahasaranao tonga ato anatinay izay maneho fisinay eo amin'ny toerana anankiray mendrandra sy manome voninahitra anao dia misaotra indrindra tompo dia rahainay mandrakizay naranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta. Alléluia. Amen. Nadeka mabetsy ao an Jesosy toizantsika amin'ny fotoana mandrakariva. Alléluia. Ndao tsika tia tanana mafy be ho an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Rahalay Andriamanitra tsy mitoetry ny fiandrianana mandrakizay eo. Enao no antony ny nofo rehetra. Zay mino sy miantehitra aminao. Zay mahatoky tanteraka ao anatin'ny fonay. Fa tsy re zay manana anao. Misaotra androany amin'ny fotoana tamin'ity maraina ity. Niraisana tanteraka aminao teto amin'ity toerana ity sy nafanay nandoatra ny eo am-ponay mba hifankahita amin'ny fanatrehanao. Halleluja. Tompo, tena tianay amin'ny fonay manontolo ianao. Tena mametraka an'izany zay avy ao anatinay lalao mivoaka amin'ny vavanay. Tena aseonay amin'ny fonay manontolo koa fa ianao ny tena tianay mihoatra noho izao rehetra izao Andriamanitra. Asandratray ny tananay eny amin'ny avo. Anomezana isianao ny fankasitrahana ny alehibean'izany fanekena izany androany. Halleluja. Tiako ianao Tompo, tsy mba nafoya ny famindapona ny tananao niazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io iraiko ny hatsaranao ao Tompo tsy mba mafoya famindapona ny tananao no miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io iraiko ny hatsaranao tukanao teu amigo fiainako nasceu não vai passar a noite não isso aqui nem me não se socio irá que unia não lazao na tu que não teu fiainako tu que não teu amigo fiainako nasceu não vai passar a luz não isso aqui nem me não se socio irá que unia não Feu não mitunda ai mamakinyafu nanatialilas akekiaindidianao fatachuviano nuraikyu sisakaizaku tsesosio like you need a tarana hey na tu can now to ami fiai ku nasceu na ai isanati sana isakini biena so
Ianao lay tokany omena aza asandradray ny anaranao fa masina ny anaranao fa masina ny anaranao fa masina ny anaranao fa masina indro asandradray ny anaranao ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza viandriana fa masina ny anaranao fa masina ny anaranao ny anaranao fa masina ny anaranao tuvo ny anaranao tuvo lasao ny anaranao fa mety ny anaranao no asantany certo troany fa medica fa medica fa medica fa medica ny anaranao si misy anaranao ambony anaranao tuvo medicanao maniry anao fatratra ny foko maniry anao fatratra ny foko Jesosy sy izay rehetra atao anaty sy izay rehetrarehetra atao anaty izay rehetra nomeny Jesosy feokira mafy mitsaoka anao mitsaoka anao Andriamanitra alohan'ny tsodrany tsangany an-tananao tena te-hiderany mpanjaka ianao te-hiteny amin'ny mpanjaka sy tompony tompo hoe ianao ny fifaliako ianao ny faniriako
zany ny andizako eo anatrehanao, zany ny faliko eo anatrehanao, zany ny ravoravoako aminao satria efa tanteraka sy mety ny zavatra rehetra, mety ny rehetra ninona hitany masoko rehefa eo ianao, na ranomasina aza tompony zara roa rehefa teo ianao, ninona sahafasarotana rehetra vitanao manovan'izany ho amin'ny victoireko amin'ny fomba tsy takatry ny saina rehefa eo ianao. Halleluja. Ka ninona iderako anao fandresenana ao ambadika izany. Halleluja. Ikapifalina amin'ny hira fiompiana, amin'ny heriko rehetra,
koraka mafany Jesosy. Alléluia. Dao fofontsika ho an'Andriamanitra tanantsika rehetra. Mandiza ho an'i Jesosy. Somary orakoraka mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Mahita manomboka androany rehefa ijery Andriamanitra izany présent amin'ny olomarina dia hitany fahefanoa marinina ianao sady miaina amin'ny fahamarinana. Andao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Alléluia. Rehefa ijery Andriamanitra hoe aiza misy olo-masina miaina amin'ny fahamasinana dia mahita izy mahita anao. Amin'ny fotoana ijoroan'Andriamanitra hanao zavatra amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia mijery an'iny olona iny Andriamanitra. Izay le Andriamanitra mitaratra ny ao anatinao
mba ho tonga olona mety aminy ianao. Firy ny olona présent eo anatren'Andriamanitra manomboka androany, reny tanany reny miaza entina amin'ny hafa mafy eo an'ny tombo. Halleluja, halleluja. Mandehana fa no fahamarinan'Andriamanitra mandritra ny terinandro ity indray ny vavolombelonao dia ho tanterahan'Andriamanitra. Tsisy arobaka anao amin'ny tanan'Andriamanitra zany mandrakizay, satria tonga ianao manokatra ny fonao an'Andriamanitra, Andriamanitra koa efa nanokatra ny fony talohany hanokafanao ny fonao. Tsy fandiso zany zay valo nomen'Andriamanitra amin'izay zavatra ao am-pon'Andriamanitra ho anao, ny zavatra hitrangy ao amin'ny fiainanao. Tsy raraka zany ianao mandrakizay, tsy aravanao zany io zavatra mitrangy io. Iza miteny aminao fa vitatreo mombanao vao manomboka ianao miaraka aminy. Tsofoka rano ianao eo ambany fandrakofandrany Jesosy sarobidy, ianao sy ny ankonanao sy rehetra mahakasika ianao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ilay Andriamanitra ny fahagagana anao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao hatrany. Eo amin'ny fiainam-panahinao mahita ny fijoroanao zato isan-jato eo amma tsy le olona mora raraky ny fihetsepo reny ianao fa hatanjahana fantatra ny ao anatinao. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy ny vatanao koa sy ny tenanao salama tsara. Ho ambinina mihoatra amin'ny zavatra rehetra ianao tahaka izay ambinina ny fiainam-panahinao ihany. Raha misy marary eto androany mandana mody miaraka amin'ny fanasitanana. Raha misy marary ao eto androany mandana mody miaraka amin'ny fanasitanana. Zay zavatra ratsy rehetra tamin'ny tantaranao tsy hiverinao amin'ny fiainanao intsony. Zavatra tsara foana amin'izay vaovao re mombanao manomboka androany. Any amin'izay rehetra alehanao fanambinan'Andriamanitra, fitahian'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra, fahatsaran'Andriamanitra ny amaly any, satria mifanotonan'Andriamanitra miaraka aminao. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy dia miverena miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona. Hitako ny tompo fa hiady ny adinao izy, satria velona Jesosy dia velona koa ianao. Jesosy nametraka ny fahavelomanao tsy amin'ny fahavelomana ordinaire intsony, satria velona ao izy dia velona koa ianareo. Mandehana miaraka amin'izany vavolombelona ny fahavelomany Jesosy zany. Ao anatin'io ady io zany hitanao hoe velona Jesosy. Amen. Ao anatin'io sakan'io hitanao fa velona Jesosy. Ao anatin'ilay aretina hitanao fa velona Jesosy. Satria maninona efa nandresy ny hery ny fahafatesana izy. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa zay matimaty rehetra hatramin'izay ka tsy nandeha mihitsiny andeha tsara amin'izay ny zavatra rehetrarehetra. Mety ny zavatra rehetra avy reny hoe vita amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Taontsika ity an-tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Halleluja. Hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapirana ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka amenareo fiadanana. Amenarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Maniry atsika tsara avy anatrika ny sekoly isaky ny latinay sy ny talata ary ny alarobia maraina etsy amin'ny shoprete ambonindriany analakely manomboka amin'ny fitora sy fefaneo ka hatramin'ny valora sasany. Ary ny fotoanantsika monjo mahariva sy ny sabotsy maraina eto amin'ny toerana ity. Ny zoma amin'ny efatra ka hatramin'ny enina sy ny sabotsy maraina amin'ny fitora mandrapatonga ny fotoana andro moa fifadikana dia hatramin'ny folo satria misy vavaka dia misy fiakofana kely fa normalement tokony ho amin'ny sivy sasany eo ny fiafarana ny fotoanantsika isaky ny sabotsy maraina. Ametraka veloma mahafinaritra ho antsika ireo dia zarao fahasoavana amin'ny fonao manontolo manodidina anao teneny hoe fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo hoe alleluia. Fiadanan'ny tompo aminao hoe nanona fiadanana amin'olona anankiray, fiadanan'ny tompo amiko hoe fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Alleluia.